marika mpitolona teto fa olo-pirenena tsirairay afaka manao ny heviny a satria androany dia andro fitolomana fa ny teny mon-koloniala teto zany hoe raha manao misy dega zany atao dia za avy ny tompona andraikitra teo misy mpanao politika marobe teo a fa amariniko a fa za olo-tsotra tonga eto tsy nitaty amin'ny korotana tsy nitaty amin'ny korotana fa mampilama fa mahazo manao hoe tsirairay avy sotra tsy tompona andraikitra ny zavatra misy eto zany matory atsy zay satria zay tena nofatsany dia voalotsony nofatsanay satria netanay lasa fivoronana tsy mivoaka ony raha tsy 300 000 nofatsanay nefa 200 000 mangataka zay raha misy endrehany manasa tomobily avadinay endrehany dia voatsinay tsy tonga le mpanao an'le parking dia tonga dia ametsahany le taratasy le contravention reny le tomobily dia tsy mahazo an'le karama manasa tomobily avadinay dia zao zay fa matory atsena ray dia mbola endrehana ray koa zay matory atsena anakandalana fa rehefa mikorotana le vahoaka dia tsy izay manakorotana fa le mpitandro filaminana io sy mibandalana fa tsisy mibandalana teo ka tiako tenena aminareo mpanao gazety dia ny tenako dia malagasy olo-pirenena tsotra ny tenako fa tsy mpanao politika mandeho ny hevitra koa misy hevitra tiako ampitainao avoaka mpitondra fanjakana fa tsy mety tavavoaka eny mety ho tavavoaka ihany le izy fa izy manao be marena sy ihany tsy matongavana eto le madinika zany tsisy meno mihitsy zany le madinika ka tonga eto zany reto olona rehefa maneho ny heviny izy a manana soa izy ny taky zay tiany hotakiny manana soa izy mitokona zay tiany tokonany na ibandalana izy a na ny anaty trano izy a na ny anaty gazety izy a na ny anatin'ny hainao manjery maro samy hafa izy a manana soa an'izay ka efa tany anaty hainao manjery reo olona reo nainaina hoe tsy mety tsony zao tsisy miaino izany tsy maintsy mila fidinana an-dalambe tsy maintsy vahoaka malagasy rehetra no mety nandalambe fa tsy olona ray ary tsisy olona anakorotana tsisy androba zavatra io fa zareo no tonga hiambina zany fa izy tonga ny jery ny sécurité amin'ny momba an'izay fa tsy le matsintry fa zay zany dia mitaky fotsiny hoe miala rajaonary mampiany io an'io a dia efa nahita tsara ny andohany ty sozary dia ty a dia teto ny andohany io zavatra io a dia niakatra avany tany ambony any vahoaka dia nandoro an'io dia tsy ndioloko avy eny ambony trano teny dolo ny olona tamin'izany 72 any teto dia anisan'izany 72 any dia le olona anatitra voninkazo androany zay zany teneniny olona lahy tamin'ny vaovao maly efa takany tsy nisy androany zay mazay zany ambony atongavako ty fa zany tsy dia hiditra lalina le za olo-tsotra mitraka ny fanontaniana atao anatiny dia atao anatiny tokoa zay tamin'io satria na nivadinay ary moa zany dia voaroaka lasa tany anosy lava ary zay tamin'izany tena tsy natahotra mihitsy fa kangasisana namborana zany zay tsy maty ny bala tamin'le tsakitsaky 100 satria tena eo lalahy zany olala am'le basy aty mandeha aty sy aty zay manaraka atorina tsisy tahotra mihitsy dia tanjonay zany am'izao dia zao hoe mifampasser le flambeau ozy ny vazaha zany hoe pasenay amin'le tanora zany ny fanilo amin'ny fitiava-tanindrazana tiana ny tanindrazana tsy hoe anakorotana akory fa indrindraindrindra amijery todika ny tany erina ngefa tsy mba nisy namena ny vazaha ny tany nationalisé daholo ny rehetrarehetra tamin'izany tsy mba nisy namidy mihitsy ny Madagasikara ary zay zao dia nandroaka ny vazaha teto hoe meonay ny taninay meonay ny zao tonga dia ny orinasa rehetrarehetra na ny jeramana ninona nationalisé dodododo niarenantsika mihitsy zany ny teto zao moa zany zao dia jerena ny tany erina anoratra boky zay ho an'ny tanora zay ny tanjony dia tombanana ny ankehitriny ary ahoana ny hoavinareo ny tena hitolomanay zany amin'izao karaha nanaterana voninkazo sy ambolina fotsiny reny fahatsiarovana mba tsy ho maty zany le zavatra mitolona natao hoe dia inona moa zany 13 mai ho azavainay zany ary efa nanao fotoana zay amin'ny zoma hoe andao arytsika anangana le boky amin'izay ho ajanona ho an'ny taranaka olova ho an'ny taranaka ka dia manainga anareo rakizy mamanty manainga anareo ty tanindrazana manainga anareo tsy atakalo vola ny tanindrazana ary tsy amidy ny tanindrazana